Ny samy malagasy ihany no afaka mamany crise misy eto amin'ny firenena ary tokony samy anaja ny teny nomena ireo mpanao politika rehetra eto amin'ny firenena. Hoy Andriamatoa Kidimila Guillaume, mitondra teny ireo Tangalamena na ihany koa ireo Azomanga eto amin'ny firenena. Ny Kazomanga, ireo mpitazona ny haretsena malagasy ireo dia olombelona ohatratsika ihany ary malagasy raisy reny. Rehefa mitotongana ty firenena ity dia tsy afaka iravoravo tanana izahay fanjaina anjaikitray. Dia ny vahaolana hitanay dia ny famerenana ny hasiny ty tany ty. Misy fomba atao zany, misy zavatra nambaran'ny Janahary ho atao zany satria mahalala ny miafina amin'ty tany ty reo olon-dreo. Dia ny nambaranay zany hatreto dia ty. Manomboka amin'ny 420 Mey dia aoka hitanjona ny malagasy tsirairay aby. Fa izay ny tenina avokany dia tokony ho tandremany ary ho tanterahany. Izy rehetra mbola sahy mamboatra an'ity firenena ity ka mamarotra an'izany amin'ny firenena ivelany, izay mbola mivelona amin'ny fitaka, izay mbola mihariarena amin'ny lainga ary mbola sahy mandatsaka ny rano gasy marina dia tsy anjary ary hahita loza ihany koa. Zany zavatra rehetra aby zany dia tsy sitraponay akory ny tonga eto fa efa antenda ny ranombary ary miafarana amin'ny korotana ady trano zao efa rano fividianana karakaraina zao ary mosary ny andry atsika raha-pitso ka ny taranaka tsy ho simbana amin'izany, ny firenena tsy ho potehina amin'izany ka ho raisinay ny andraikitra. Dia mampitandrina basa ty fokavana ny anay ka arangaranga fa malagasy mitovy aminay ianareo ho trafokena ambava homana ampomy eritreritra.